alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Faly miarabanao manaraka izay fandarana alasarina izao fizarana fahatelo no ataontsika amin'ity anio ity. Efa hitantsika tamin'ny teo aloha momba ny mpanoratra boky apokalipsy, momba ny daty nanoratana, momba ny zavatra nitranga sy ny momba ny karazan-dahatsoratra. Anio kosa isika dia hijery ireo fomba fandraisana ny bokin'ny apokalipsy. Misy fizarana efatra na hoe misy kajy efatra ireo fomba fandraisana ny bokin'ny apokalipsia izay hita teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ireo fomba fandraisana ireo dia samy nanana ny vanim-potoana nampalaza azy avy. Misy efatra izy tsika. Ny voalohany amin'izany dia antsoina hoe interprétation futuriste, ho azavaintsika zany rehefa ao arenao. Ny faharoa dia ny hoe fandraisana prétériste, interprétation prétériste. Ny fahatelo interprétation historiciste, ary ny fahefatra dia interprétation idéaliste. Najanoko amin'ny teny frantsay ilay filazana azy satria sarotra ihany ny mandika an'ireo amin'ny teny malagasy, fa ho azavaiko kosa nefa ny hevitra ireo tsirairay ireo. Ny sokajy voalohany ary amin'ny fomba fandraisana amin'ny bokin'ny apokalipsy dia natsoina hoe interprétation futuriste. Inona ny dikan'izany? Ny foto-kevitra hijoroany dia izao: ireo mitazona an'ity fomba fandraisana amin'ny boky ity dia milaza fa ny zavatra rehetra lazain'ny apokalipsy ankoatran'ireo tokotelo voalohany dia mbola hitranga amin'ny ho avy avokoa. Izay ma futur azy, zany hoe mbola tsy nitranga fa mbola hitranga amin'ny ho avy ny zavatra tantarain'ny boky. Midika zany araka ity fomba fijery ity fa tsy misy manomboka eo amin'ny toko fahefatra andiny voalohany hatrany amin'ny farany no miresaka mivantana atsika. Zany hoe ko satria milaza ny amin'ny ho avy ilay izy dia tsy mbola mahakasika atsika mivantana ankehitriny zany izay lazain'ny bokin'ny apokalipsy manomboka eo amin'ny toko fahefatra no makany aoriana. Tsy misy ihany koa ahafahana mampiatra izay voalazan'ny boky amin'ny zavatra mitranga ankehitriny. Tsy afaka manondro ohatra hoe iza le biby ity raha amin'ity fomba fijery futuriste ity, satria zavatra tsy mbola nitranga ireo fa zavatra mbola ho avy any aoriana avokoa. Ny olana amin'ity fomba fijery futuriste ity dia tahaka an'izao: be dia be ireo zavatra lazain'ny bokin'ny apokalipsy izay noraisin'ireo mpamaky tamin'ny taonjato voalohany ho zavatra nitranga tamin'ny andron'izy ireo. Ohatra apokalipsy toko 7:9 indro ny hevitra iray misy fahendrena, ny loha fito dia tendrombohitra fito izay hipetrahana vehivavy. Na iza kristianina niaina tamin'ny taonjato voalohany tao anatin'ny fanenjehana dia ho nanatsoaka avy hatrany fa Roma no resahana amin'io andininy io, satria ny tanànan'ny Roma dia fantatra amin'ny anarana hoe ilay tanàna misy vohitra na tendrombohitra fito. Noho izany dia tsy maintsy ho ny ampira romanina no niresahan'i Jaona tamin'izany. Nanenjika fivavahana kristiana ny ampira romanina tamin'ny faraparan'ny taonjato voalohany. Zareo ohatra andin'ny fahenina: ary hitako fa endro raha vehivavy dia leon'ny ran'ny olona masina sy ny ran'ny martiran'i Jesosy, koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Ity fomba fijery futuriste ity dia nanomboka nivelatra tamin'ny teo amin'ny fiangonana nanomboka ny taona 1830 tany ho any ary nanjaka hatramin'ny taonjato faha roapolo hatramin'ny faraparan'ny taona 1900 tany ho any. Ny fomba fijery faharoa na fomba fandraisana faharoa ny bokin'ny apokalipsy dia latsoina interprétation prétériste. Izy ity indray dia milaza ny foto-kevitra hijoroany fa ny zavatra lazain'ny bokin'ny apokalipsy afa-tsy ny toko roa farany, zany hoe ny toko 1:20 sy 2:20 dia efa nitranga tany amin'ny lasa. Zany hoe efa nitranga tamin'ny andron'ny Jaona ihany. Ohatra nitranga tamin'ny faharavan'i Jerosalema tamin'ny taona 70, ny fanenjehan'ny ampira romana tamin'ny andron'ny Néron, dia noho izany zany ny zavatra lazain'ny boky amintsika
de toy izay ambarany boky tantara rehetra hoe milaza zavatra efa lasa tahaka ny hoe bokin'ny Asan'ny Apôstôly na bokin'ny Daniel. Misy lesona maro izy ireo azo tsoana saingy tsy zavatra mahakasika antsika ankehitriny na mahakasika ny hoavy zany fa zavatra efa nitranga tany amin'ny lasa. Ty fomba fijery tia nalaza tamin'ny tapany voalohany ny taonjato faha 720. Inona ny olana amin'ity fijery ity? Amin'ny ankapobeny hotsika de ny taona 570 teo no eken'ny maro nanoratana ny boky. Marina tokoa fa voalohany indrindra zany de milaza zavatra tena nitranga tany amin'ny lasa taonjato voalohany ny boky. Saingy ny akamaroan'ireo zavatra resahany, indrindra ireo fitsarana, ny tomboka se 7, ny trompetra 7, ny lovia 7 de aseho ho zavatra mbola hoavy. Ny fomba fijery fahatelo dia approche na interprétation historiciste. Izy ity indray dia mamaky ny boky ny Apokalipsy ho karazana famitinana ny zava-hitranga eo amin'ny tantaran'ny fiangonana nanomboka tamin'ny taonjato voalohany ka mandrapiveriny Kristy. Ohatra, lay fiangonana Efesosy dia oharina amin'ny fiangonana taoriana kelin'ireo apôstôly zay lazaina fa niala tamin'ny fitiavana voalohany. Ny fiangonana raha tamin'ny andron'ny réformation ohatra zany dia nandray ny toko fafito 70 voalohany ka hatramin'ny fahasivy hoe mahona ran'ireo olona masina, vehivavy mpanan-karena, vehivavy janga mitaingina Biblia, dia tsy nisalasala mihitsy izy ireo nanondro fa de ny fiangonana katolika no resahana amin'io. Fomba fijery historiciste aty zany dia milaza fa ny reo fiangonana 7 dia milaza no andalovan'ny fiangonana kristianina nanomboka tamin'ny andron'ireo apôstôly ka mandrapivery ny Jesosy Kristy. Ny olana amin'ity fomba fijery ity dia izy tsy tena mifanaraka amin'ny zava-misy. Lasa somary terena ary ny zava-misy indraindray. Ohatra hoe raisina ohatra ny fiangonana Laodikia zany de le fiangonana amin'ny andro farany, le tahaka ny hoe isika amin'izao fotoana zao zay manan-karena, zay mamiratra, manao antsika ho mahay ary Kristy de lasa anivelany. Mety marina zany amin'ny fomba fijery tandrefana, fa tsy izany ny zavatra iendan'ny fiangonana any Chine, any Pérou, any Soudan, zay tany mahantra. Tsy tena mifanaraka amin'ny zava-misy ara-tantara zany ity fomba fijery historiciste ity, fa indraindray lasa terena ny bokin'ny Apokalipsy ifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Ny fomba fijery fahaefatra zay teo tantaran'ny fiangonana de ny fomba fijery antsoina hoe idéaliste. Izy indray dia milaza fa ny zavatra resahan'ny bokin'ny Apokalipsy de tsy zavatra tena nitranga akory, fa fomba fampitana antsary, fampitana hevitra, milaza ny fomba fitondran'Andriamanitra ny tantaran'ny zao tontolo zao sy ny fitondrany ny fiangonana. Noho izany raha miresaka Biblia ohatra ny boky zany na vehivavy janga dia tsy tokony hevitra mihitsy sika fa misy olona na rafitra ara-tantara izay tondrony zany sary izany, fa fomba fampita-kevitra fotsiny reny sary ampitaina ireny. Ny olana amin'izay fomba fijery zay dia zao. Tahaka ny tsy misy ifandraisany amin'ny tantara izany reo zavatra lazainy ny Apokalipsy, nefa hitantsika fa tena zava-nitranga marina tamin'ny andron'ny Jaona ny fanenjehana. Ny karazan-dahatsoratra apokaliptika dia marina tokoa fa maneho ny tantara amin'ny endrika sary. Fa ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe ho an'ireo kristiana nanoratany Jaona, moa ve izy ireo dia nieritreritra fotsiny fa fomba fampitana ity, fa tsy misy realite na zava-misy tena resahany? Mino sika fa tsy izany, satria raha ny teniny amin'ilay mpanjaka eo amin'ny tendrombohitra 7 dia mazava ho azy fa nisy kristiana tamin'ny taonjato voalohany dia nahafantatra sy nandray avy hatrany fa Roma
no tiany tenenina tamin'izany. Izany hoe tena nisy fototaratantara, zavatra nitranga ara-tantara ny boky Apokalipsy. Inona ary zany no fijery tokony hotazontsika sy ho arahantsika ao anatin'izao famelabelarana izao. Isika dia tazona fijery eklektika, zany hoe mandray an'ireo mety avy amin'ireo fomba fijery efatra ireo. Mandray tsika amin'ny boky Apokalipsy ary tokony azavaina miainga amin'ireo tranga ara-tantara tamin'ny fotoana nanoratana azy zany hoe mandray ny foto-kevitra preteriste. Fa tsika ihany koa dia manaiky fa ny Apokalipsy indrindraindrindra dia mikendry ny ho avy fa tsy ny lasa fotsiny, zany hoe mandray ihany koa ilay futuriste. Ny zavatra nitranga tamin'ny taonjato voalohany dia sary anehoana, zany hoe ny tena frantsay hoe préfiguration, ny zavatra hitrangako amin'ireo taranaka aty aoriana, fa indrindra ny hitranga amin'ny andro farana. Zay ilay fomba fijery atao hoe idealiste. Raha mijery ohatra ny jaona voalohany sika, jaona voalohany toko faharoa 9:20, dia izao lazainy jaona. Rakizy, izao ilay ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady, koa izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Zany hoe efa nisy antikristy tamin'ny andron'ny jaona, efa maro ireo antikristy tamin'ny andron'ny jaona, fa saingy ireny dia karazana maneho mialoha ilay tena antikristy izay hitsangana amin'ny andro farany. Ny boky Apokalipsy dia manomana ireo kristianina tamin'ny taonjato voalohany hiatrika ireo fanafiana ny fiangonana nitranga tamin'ny taonjato voalohany. Saingy mikendry koa hanomana ireo kristianina amin'ny vanim-potoana rehetra ty aoriana hiatrika an'ireo fanafiana ataon'izay ratsy, ataon'ilay ratsy amin'ny andron'izy ireo ho avy. No zany dia tena manakambara amintsika amin'izao taonjato faha 20 zao ity boky ity. Voamarina teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ireo voalazan'ny boky, zany hoe misy ankoa amin'ilay hevitry ny approche historiciste hotazonitsika ary alme ohatra ny amin'irensika ao anatin'ny famelabelarana. Farany tsy natao raisina ara-baky-teny ny voalazan'ny boky Apokalipsy. Karazan-dahatsoratra apokaliptika izay mampiasa sary na symbole ho fampitana hevitra. Atao ahoana moa ny ara-baky-teny an'izany hoe vehivavy mitafy masoandro zany ka nivolana eo ambanin'ny tongony, na hoe Babilôna lehibe reny ny mpijangatsanga, fa sary reny ampitana hevitra. Tsara manamarika nefa tia mpandoana fa tsy dia mampaninina zay fomba fijery tazoninao raha mandray amin'ireo fijery ray amin'ireo efatra ireo ianao, ireo approche ireo tsy mampaninina izany satria tsy hiankina amin'izany ny famoankevitra ataontsika, fa tena andeha amin'ny lahatsoratra mihitsy sika. Tsy misy position raisitsika mialoha. Fa ohatra momba ny arivo-taona, tsy resaka momba ny arivo-taona sika raha tsy any amin'ny toko faha 20 izay isehoany, zany hoe arivo-taona izany. Raha fehezitsika dia misy fomba fijery efatra fandray an'ireo mpandinika teo amin'ny tantaran'ny fiangonana raha amin'ny boky Apokalipsy. Isika kosa dia hitana famoankevitra mandray manambatra an'ireo fijery efatra ireo ary andeha misesitsika ao amin'ny boky ka tsy ireny no hibaiko mialoha fa izay tena voalaza ny lahatsoratra mihitsy no hazavaintsika arak'izay fisehony. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany, manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Alasarina na ny Apokalipsy araka ny Baiboly.